fanomezana tany ho an'ny vahiny ijoro ny ray aman-dreny sy ny RMDM ao Nosy-Be. Zafy Albert notokanana androany ny Tsangam-Bato mitondra ny anarany. Fahatapahan-jiro lavareny mitombo ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra no simba. Dia mbola mikafaliana trano tompoky lahy sy tompoky vavy no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao aliny talata 17 ny volana oktobra 2020 izao manasanao ampanajana ny tenako anaraka ny fotoana ny vaovaontsika hatramin'ny farany anomboantsika ny vaovao ary amin'izao aliny izao dia vaovao avy any amin'ny faritrany satria dia tsapa amin'izao fotoana izao fa manomboka miverina anatin'ny fitantanana ny teteza mity indray isika eto Madagasikara. Raha ho any Nosy-Be manokana izao dia nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony Ray aman-dreny tany toerana ny herinandro lasa teo. Germano Menjanahary sy Tahiry Aina no tany an-toerana mitatitra amintsika ny andindininy izay. Manjaka ny jadona sy ny fanamparam-pahefana. Lasa tompony mangatakatany tanteraka. Ny vahoaka malagasy amin'ny taniny. Olona akaiky ny filoham-pirenena no voalaza fa tonga tany Nosy-Be. Herinandro vitsy lasa izay niaraka tamina teratany vahiny maromaro. Voalaza fa anorina hôtely goavana ao Nosy-Be ireo teratany vahiny ireo. Groupena Karana tsy haiko Snow tsy haiko ino tonga teto hoe omena tany Nosy-Be ty amiagna Nosy-Be dia atao paradis fiscal on Nosy-Be. Tsy izay ny vendohan-draharaha fa ny tokony hoen'ny fanjakana dia ny hoe Nosy-Be misy vahoaka malagasy zay tokony atsaraina ny fiainan'le vahoaka malagasy fa tsy hoe atao paradis fiscal dia anafina vola ty daholo ireo mpanan-karena reo dia ho fendahalo indray aty Nosy-Be. Tsy ekenay io zay dia teneninay mialoha eto tsy ekenay ny fandravana ny taninay dia omena ireo mpanambola hoe hosolony izay olona nanome vola nanaovana propagande tsy haiko iny tagny dia aveo omena andreo taninay tsy ekenay io. Ankoatra ny fizarana tany amin'ny teratany vahiny izay dia fantatra ihany koa tamin'ny lahatsoratra fampitambo avao avy amina olon-tsotra ity fa mirongatra izay tsy izy ny fitrandrahana antsokosoko any amin'ny alany Antsinanana tatoato. Anisan'ny lasibatra ny famotehana ny faritra arovany Madagascar National Parks. Mivoaka any Antsinanana Ambatondrazaka ny azo sarobidy toy ny andramena sy ny vombona. Manginy fotsiny ny fisin'ireo mpitady vato sarobidy toy ny safira sy ny rubus ary ny volamena ao anatin'ny ala arovana io. Iza ny tena tompona andraikitra. Eo amin'ny vaovaony fandraharana dia manoloana ny antsozay sy ny fandravana mahazo ny orinasa Tiko dia mpanao politika iray no naneho ny heviny mahakasika izany nambarany fa misy ny fihetsika mamono vahoaka natao ny fanjakana. Germano Menjanahary sy Tahiry Aina trany no mitatitra amintsika ny andindin'izay vaovao izay. Hatramin'ny fanonganam-panjakana ny taona 2020 no nanaovana antsonjay sy fandrodanana ny orinasa Tiko. Tafaverina amin'ny fitondrana ny filohan'ny teteza mita sy ny ekipany tamin'izany fotoana izany. Io famverina indray ny antsonjay amin'ny orinasa izay no forony ny filoha Marc Ravalomanana io. Ilay volalazain'ny fanjakana fa tsy voalo tokoa ve no olana sa valifaty politika. Ka ninona zavatra resantsika eto dia tsy maintsy misy fiantraikany zay amin'ny fomba fijeriny amin'ny lafina ekonomika hoe hanome famporisihana tokoa ny olona mpiasa vola eto Madagasikara ve ny toe-javatra tahaka ireny ary ny fanjakana raha ny marina dia tokony hoanana an'izay andraikitra mamaolana manamora ny fandrarahana eto Madagasikara. Fananana trosa amin'ilay orinasa no mety antony ny fandravana do za kosa hoe tsy amerina an'le vola tsy voaloha ary fanohitra amin'izany ary vao maika ara manakenda n'ilay orinasa ka ampana amin'ny sarotra an'ilay fanorenan'le trosa raha misy tokoa ny trosa izay tokoa ve ny tanjona do za hoe aiza hoaiza ao anatin'izany ny tombotsoa andrasan'ny firenena malagasy satria ao anatiny fanarenantsika amin'izao fotoana izao. Mifanipaka ny zavatra ambarany filoham-pirenena sy ny zavatra ao tanterahany. Nambarany fa iady amin'ny kere ny fitondrany kanefa ny orinasa tokony asa aza ity ravaina. Inona ny tena tanjona? Milazitsika fa tsy misy afa-tsy ny fanampiana ny vahoaka any atsimo amin'ny alalan'ny resaka sakafo
no anisan'ny vahaolana nefa ho zahako hoe raha mijery an'le fotodrafitrasa sy ny orinasa zay nipotehana dia anisan'ny orinasa mamokatra ny antsoina hoe PPN fa raha hiatrika an'izany fanarenana ara-tsosialy amin'ny fiahinan'ny vahoaka ara-tsakafo zany tsika dia tsy maintsy mila vokatra sakafo sa ny menaka afarana avy any ivelany ve no mamerinaina aingakaingana kokoa ny vahoaka ny atsimo ny lafarinina zay azo avadika ho mofo sy anaovana an'izay sakafo mety anampy ny hery fiarovanyireo any atsimo le afarana avy any ivelany ve no tsaratsara kokoa izany rehetrarehetra zany raha hitaritsika amin'izay zavatra mbola ho atrentsika rapitso dia afafana mieritreritra sady an'lazaiko teo hoe voahevitra tokoa ve ny fanapa-kevitra zay nyraisina mba ho totsomohony ny firenena. Ny vaovaony raharam-pirenena sy ny politika kosindray no anoizantsika ny vaovao ary dia ny farana omaly sy tamin'ny 5:00 ny fametrahana ny dossier ho firosahana ho fidiana olo eto Madagasikara. 3 ireo nahazo ny certificat d'enregistrement any amin'ny OVEC no andinika ireo lisitra aloha anatin'ny 27 ora. Miradora Benjamina sy Andry Rakotomalala no nanao ny fanadiadiana. 17 ireo dossier firosahana ho fidiana olona eran'ny Madagasikara voarain'ny OVEC manerana ny nosy. Lisitra irmara ny mameno faritra enina. Raha atao sarisary tsotsotra dia tahaka izao ny fitsinjarana ireo kandida ireo. 3 ny kandida avy amin'ny faritany Antananarivo sy Antsiranana ary Toamasina. 2 ny kandida amin'ny faritany Toliara sy Fianarantsoa. 2 ihany no lisitra ny kandida ho an'ny faritany Mahajanga. Ny antoko MMM, ny antoko vahoaka amin'ny Ray Aman-Droso na ny VMM, ny antoko Fanorolahy ary ireo tsy miankina 3 no hifaninana amin'ireo kandida irmara. Vonjimaika ihany ireo fa ny Senino amoaka ny lisitra ofisialy hifaninana amin'ny 12 Desambra ho avy izao. Ny tanany teny nomeny tanteraka ireo mpanohatra sy ireo tsy miara-dia amin'izao fitondrana izao. Navelan'ireo mpanohatra mianja-anjo eo ireo kandida-mpanjakana. Ireo kandida hafa na tsy kandida-mpanjakana irmara aza dia saritsarina kandida ihany satria miara-miasa sy manohana ny fitondrana ihany. Mibaribareto ny fitiavan-tseza sy ny fitiavana voninahitra. Ireo goakantitra amin'ny fanaovana politika ihany no narotsaky ny fitondrana ho kandida. Kandida efa tsy lanin'ny vahoaka tamin'ireo fifidianana ny fandimby fa deterena omena toerana fotsiny amin'ny tia kisaritsarim-pandatsaham-bato ity. Miariary eto ihany koa ny tsy fananany fitondrana rajoelona olona. Ny kandida sasany mantsy dia efa mitana ndraikitra ambony ao amin'ireo ministera samihafa fa dia narotsaka ho fidiana foana. Ny hafa indray efa nirotsaka tamin'ny anaran'ny antoko hafa nandritra ny fifidianana ho ben'ny tanàna fa dia natolotra ho kandida ihany. Ny mahagaga amin'ity fifidianana l'olona ity dia toa ilay mpitondra ny lokaloka fa ho foanana ny olona fa mandany vola indray izao no miazakazaka manolotra kandida. Ny azo antoka aloha dia mitafianatra trano Madagasikara nandritra ireo fifidianana ny fandimby nanomboka ny taona 2024. Ny tafianatra vokatry ny doublon, ny tafianatra vokatry ny maty mbola ny fidy ihany. Izao indray dia hitafianatra satria dia kandida-mpanjakana no hifaninana amin'ny kandida miara-miasa sy manohana fanjakana. Tsy misy kandida ny mpanohatra. Nalevina ny demokrasia. Manjaka ny tsirefesy mandidy sy ny ampimamba. Ny vola olanina nefa miopapana satria 2 miliara 420 tapitrisa ariary na 1,826 millions d'ariary. Mbola ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana no hakanazy satria tsy nanome vola intsony ny mpiara-miombonantoka vahiny. Ny volam-bahoaka ihany mazava ho azy no anajana azy ary olanina amin'ireo olona tsy araky ny safidiny akory. Eo amin'izay vaovaony raharam-pirenena izay hatrany dia afaka andro vitsy dia higadona indray ny fitsarana ny lanto mahery lanto homanandafy. Maniry moa ity mpanao politika ity mba tena fahadisony no hiampangana azy araky ny tafana atao taminy teny Andotam-penaka teny. Miradora Benjamina sy Andry Rakotomalala trany. Ny 15 Oktobra ho avy izao no hiakatra fitsarana indray mahery lanto manandafy. Miavaka kely ny fitsarana ity mpandinika ara-politika ity satria dia voantso eny amin'ny tribunal de première instance TPI eny Anosy ny tenany no sady voantso eny amin'ny tribunal correctionnel amin'ny Toamasina ihany koa. Andro iray ireo. Nivesatra anenjehana azy anefa atao iveriny fa tsy dia mitombina. Manahy mahery lanto manandafy fa resaka politika sy faneho-kevitra amin'ny Facebook sy amin'ireo ainao manjery no antony. Hanao lettre de litisspondance moa fitsondro zareo azy dia hita eo zay tena fa le izy koa nge rehefa tena dinihana le hoe monsieur ny zavatra ny soratako hoe maty docteur Benesy
ny anaran'le olona maty anke Benesa ary izy dokotera e, donc tsy hitako inona ny antony tohina tamin'izany satria docteur Benesa ny maty. Fa bon rehefa tiany tohizana moa dia tohizana dia hitantsika eo zay toy ihany. Fa mbola averikany io tsy dia misy dikany le resaka ao ambadika hoe fa iza mandrisika ny olona io, any no tokony hitondrana an'le raharaha. Fa hitantsika eo zay toy ihany e, raha migadra moa dia tsy ho fantatrareo ihany ve. Fa notokanana androany kosa ny tsangam-bato mitondra ny anaran'ny filoha teo aloha Albert Zafy ao amin'ny kianjan'ny demokrasia no misy azy. Fa nadiadina eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Raha vao miteny ny anaran'ny filoha teo aloha hoe Zafy Albert dia mbi ao an-tsaina avy hatrany ny hoe ray ny demokrasia. Fa inona tokoa ny maharay ny demokrasia azy? Raha raisitsika fotsiny zao ny aina aman-jery tamin'ny filoham-pirenena teo aloha Amiral Didier Ratsiraka nanao sesy tany tamin'ny tenany. Izy tsy niterena tamin'izany fotoana izany fa izy nanapa-kevitra hoe anao sesy tany any Andafy. Dia avy any Andafy izy niditra tao amin'ny radio nasionaly malagasy. Izany hoe ho an'ny président Safy zany tsy nigiazany rery ny radio-pirenena. Izany zany ohatra. Ohatra koa tamin'izy manao Madared misy le antsoina hoe démocratie directe. Izany hoe amresaka izy amin'ny vahoaka dia na amin'ny folo alina izy mandalo amina toerana anankiray foaziny any alefany any aloha zany miaramila rera sy ny olona miaraka aminy mamohany ireo tompony andraikitra samihafa ao anatin'ny tanàna. Dia misy ary amin'ny tanàna sasany tsara fantatra zany ny jiro ny tomobile no manazava an'le toerana eorany amin'ny vahoaka satria amin'ny folo alina zany misy toerana le tsisy jiro hoe dia eo zany izy mifanarika hevitra amin'ny vahoaka na miteny adiny ray na adiny roa na adiny telo le vahoaka dia izy eo miaino. Dia rehefa avy eo eo any izy nandray manko zany le vahoaka lasa sasa hoe zao no nataon'io sous-préfet io tamin'izany sous-préfet fa tsy chef district, zao no nataon'io manam-pahefana io eo izy tonga dia maka fanapa-kevitra. Dia nitondro zay fandriampahalemana tany ambanivohitra. Filoham-pirenena malagasy nitondra ny Madagasikara nandritra ny 3 taona sy 5 volana ny 17 martsa 1970 hatramin'ny 15 volana septambra 1970. Inona no manamarika izany Zafy Albert izany amin'ny olon-tsotra? Tena tsaroko aloha satria 20 taona tamin'ny akarany teo fitondrana rainy demokrasia ary anisan'ny mpitondra fanjakana filoham-pirenena tsy nanana olana rehefa miala nefa niongana tamin'ny alalan'ny empêchement. Nahafantarako azy fotsiny aloha dia anisan'ny filoha zay tsy nanam-pandeferana tsy dia nanakorotana ny firenena na dia tsy teo amin'ny fitondrana ary izy dia nipetraka tsara nipetraka ho ray aman-dreny. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tsangam-bato manamarika ny filoha Zafy Albert ao amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo. Misy ihany koa ny fampiratiana ny sary mahakasika azy. Narisika anazy zany hatramin'izay dia eny foana moa le hoe Zafy Albert rainy demokrasia fa ny indro kely tsy misy zavatra mipetraka zany ohatran'ny hoe karazana preuve tangible hoe ho hitan'le taranaka aoriana zany. Dia ity indray mitoraka aty zany tena zava-dehibe satria tena mipetraka le izy tena tantara tsy adinoina mihitsy zany. Professeur Zafy Albert satria tantaram-pirenena dia za olo-pirenena dia tantaran'ny firenena le izy za mihitsy zany le izy satria firenena ny olona ny mandravitra ny firenena. Voalohany indrindra tompoko maro zany tantaram-pirenena izay tokony fantatsika malagasy indrindra amin'ireo mpitondra antsika ireo manam-pahefana isan-karazany dia anisan'ny ahatsiarovako indrindra zany ty tantaran'ity toerana ity toerana natao hoe demokrasia. Aritra 5 andro ny fampiratiana izay misokatra ho any rehetra. Fa mbola iverenantsika eo hatrany ny vaovaon'ny politika sy ny raharaham-pirenena rehefa vonona ny sary fa anohizantsika ny vaovao aloha amin'izao fotoana izao dia ny vaovao eo amin'ny lafiny sosialy satria tokoa dia vokatra ny fahatapahan-jiro misesisesy loatra sy ny voka-dratsy mety ho ateraka izay dia nanantona ireny mpanamboatra fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ireny androany mpanao gazetinay. Ireo tsara ho fantatra sy ny torohevitra mahakasika izay indrindra no tateriny Ravo Razafy Mahenina sy Manorandre Malala amintsika ato anatin'ity fanadiadina ity. Raha tsy tapaka maharitra ora maromaro ny jiro eto andrenivohitra sy ny manodidina, misy fotoana izany mandeha dia tapaka minitra vitsy monja dia miverina indray
miteraka fahavoazana ho an'ny mpanjifa nefa izany. Thermostat ny motera moa zany tena simbain'ny jiro mihitsy ny motera ny frigidaire ny congélateur ny résistance amin'ny rice cooker sy ny fera sy ny brouillard famanana rano reny. Ny frigidaire zao eo amin'ny à partir ny 100 000 ariary eo dia ny rice cooker 10 000 ariary à partir an'izay. Arakaraka le pièce maty sy le pièce solona ao anatiny indray no amin'ny arakaraka iny ny tarifany zany. Tsy maintsy volafa mivoaka indray nefa ny manamboatra itony fitaovana itony, volafa ankoatran'ny sakafo, ny hofatrano, ny saram-pianaran'ny mpianatra sy ny sisa. Télé, radio, zay tena mirasiny frigidaire koa tena panamboarana raha fa simba moa dia tsy maintsy manamboatra ianao fa vola eo manina tsisy misy fa rehefa simba dia tsy maintsy manatona mpanamboatra. Ankoatran'ny fahavoazana ara-pitaovana ihany koa, misy ny fatiantoka teraky ny fatapahan-jiro ary manimba sakafo indrindra ireo tehirizina anaty vata fampangatsiahana. Toy izao moa ny sosokevitra feno asina mpanamboatra ireny fitaovan-dakozia ireny. Manimba ny appareil électroménager zany dia matetika ny fatapahana jiro na ny tension miaka-midina. Moa izy koa misy hoe efa ela nisana dia misy piesy tokony soloina. Misy koa izy ny appareil vaovao misy dia efa misy piesy tokony hoe vao izy vidiny iny dia efa mafisina. Torohevitra zany rehefa mampiasa anazy ireny fa misy ny fatapahany jiro ohatra tonga dia tsoahana avy hatrany ny prise fa tsy avela mipetraka eo. Na koa hita fa mikotroka ny andro dia rehefa hita fa ratsaratsy ny andro misy koa le tension courant miakatra na midina tampoka dia amin'izay fotoana izay aloha tonga dia misoroka dia tsy ampiasaina mihitsy izy esorina amin'ny prise. Appareil hoe tsy ampiasaina tsy dia tsara hoe branchena foana amin'ny prise fa aloha tsoahana foana misy risque foana zany misy risque raha hoe mipetraka branché alimenté eo foana izy nefa tsy ampiasainao. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray no hanoizana ny fanadihadiana manaraka dia ny fiomanana ny fanadinam-panjakana baccalauréat ny alatsinainy io avy izao ny fiomanana ny ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra no entiny Ravirazafy Mahenina sy Manorandre Malala aminao atao anatin'ity fanadihadiana ity. Andro sisa no isaina higadona ny fanadinam-panjakana baccalauréat samy manana ny fomba hiatrehany izany moa ny sekoly tsirairay. Tao anatin'ny confinement nanaja le fepetra zay hoe misy ela inela nao ampianarana dia manasa tanana manao arivava dia natsaina iny dia mianatra foana ihany fa naparitaka tamin'ny salle de classe izy dia zay zany mbola tsy napiditra mpianatra hianatra mihitsy zao satria mbola ao zareo manana le sujet type zay fa ny mpampianatra tsirairay isan-tarandra tsy maintsy mandalo amin'ilay ankizy isan-kerinandro dia ny ankizy zany manomana ny an-trano amin'ilay sujet type dia manontany an'ilay mpampianatra tonga zao ny français dia izy manontany ahoana madama le eo amin'ny ohatran'izao zay tsy azony fa tsy hoe ny ankizy tsirairay fa tambatra isaky ny matiera le izy. Etsy andaniny tafiditra ao anatin'ny fotoana fidiran'ny mpianatra ihany koa ny ankabazan'ireo sekoly manerana nosy amin'izao saika olana iraisan'ny ray aman-dreny rehetra moa ny araboly izay mitaky fikajikajiana maromaro. Tsisy manana zany mihitsy le hoeto manana mihitsy zany tsisy fa tsy maintsy mamorona ohatran'le mampiditra mpianatra foana. Fitaovana taloha ihany zao no ezahana tsy maintsy hoentiny verina amin'izao aloha fa le mividy vaovao vidiana tsikelikely fotsiny. Tsy dia hoe nanao manabe dia manahoana fa dia fantatra zany hoe tsy maintsy ampidirina le mpianatra dia manomana tsikelikely teo. Ny kitapo sy ny tablet zao mbola tamin'ny eritaona ihany dia ny fitaovana koa hoe ampiasaina aloha le taloha le mpampianatra dia rehefa vita zay vao mividy vaovao. Ho an'ny sekoly ihany koa misy ny fandaminana sy fanampiana hitsinjovana ireo ray aman-dreny. Didina zao eo amin'ny 30 000 ariary eo daholo saika izay daholo ny akamaroana ety amin'ny manodidina fa ny anay ato aminay manokana tsy miaraka takiana ny droit sy ny écolazy fa hoe le droit aloha no manina mba ahafahana manomana le assurance sy ny sisa dia rehefa mianatra zay vao aloha ny écolazy volana oktobra. Tamin'ny taon-dasa mantsy ny akamaroany tsy dia nampiasaina ny fitaovana dia ireny zany ny asoronay tao anatin'ny fitaovana takiana fa zay lany simba ihany sisa ny soloina. Ny eto amin'ny sekolinay manokana zany misy le fiangavian'ny ray aman-dreny reny tsy afaka mandofa 5 volana izy dia maka daty izy isaky ny fahazao zay ny afaka mandofa zay vao manam-bola dia io fifanarahan'ny ray aman-dreny sy ny sekoly.
fa somary iverany mifaritra indraysika atao anatin'ity fanadadiana manaraka ity dia mitoa ny fibodonany tany ataony commune any amin'ny fokotany antarandolo fianaran-tsoandy velotaraina vokatra izany ireo pona any antoerana MBS fianaran-tsony mamitina amintsika ny andindin'izay mitoetrany ny atsojay atao mivoaka ny fianaran-tsoa amin'izao fotoana izao ho an'zareo avy ao amin'ny fitantanana ny tanàna tany manatompo misy taratasy ara-panjakana misy titra ara-dalàna no kasain'ny commune alaina ary tonga hatramin'ny rahamatahora hatramin'ny fitondrana azy ireo eny anivon'ny tribonaly raha toka tsy manaiky ny fanomezana an'izany toerana izany ho an'ny commune ny reto tompony efatra amin'ny 1988 nananay no nefa dia kasain'ny commune alaina eo am-pelatananay mazava tsara ny taratasinay fanananay azy ampitahorina nefa izay kehitriny fa alaina keriny izany dia hotoriany any amin'ny tribonaly izahay disy fanantenana tanteraka ny mponina satria ny ray aman-dreny ny anteretana mba hitondra filaminana indray no miteraka fanakorotana ny anivon'ny fiarahamonina ary raha nyresaka commune urbaine ny fianaratsony resahana dia efa maro ireo nizaka ny tsirany aina tamin'ireo fanapara-pahefana nataon'ny commune hatramin'izay anisan'izany zareo eto tarandolo gataka ny fitondrana izahay hijery akaiky ny tiraraty satria dia manao tsindry hazo lenany majinika ny commune indrindrindra ny eto fianaratsoa dia mangataka indrindrindra ndre matao filoha mba jereo akaiky ny madinika fa mijaly ny anaovan'ny commune anazy ko satria efa vonina moa ny sary dia iverenantsika kely atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny vaovaon'ny politika sy ny vaovaon'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara demokrasia eto Madagasikara 12 taona taorian'ny fanonganam-panjakana aiza ho aiza ny toerany amin'izao Serge Azafy Mahova mpanao politika iray no mitondra antsika ny heviny mahakasika izay eo amin'ny rindran'ny sary ny Mathieu Princy Anisany antony nanonganam-panjakana ny taona 2020 ny filazana fa tsy tany demokratika teto Madagasikara. Dia zavatra maro no niara-potika tamin'izany. Fiainan'olona maro, fiarian'olona maro izay tsy mbola tafarina akory hatramin'ny androany. Raha nilokalokana tamin'izany ary, efa mitoetra eto Madagasikara tokoa ve? Ny demokrasia ny androany somary voatotoana. Voatotoana ny demokrasia satria miverina zany zao misy prisonnier politique, prisonnier d'opinion. Raha raisika fotsiny zao ny tantaran'ny docteur Berija hoe délit d'opinion ny gadraina azy amin'izao fotoana izao dia délit d'opinion hoe satria ve izy manohitra amin'ny fanjakana ve dia gadraina 44 mois sao dia mba tafahoatra sao dia mba tsy mety le izy zany amin'izao fotoana izao le fitsarana zany hoentina anaporetana ny olona tsy mitovy hevitra anisan'ny zavatra tsy mety zany fa amin'izao fotoana izao maro ny ambony lalàna rehefa tsy ao anatin'ny fanoherana rehefa mpitondra zany dia any ambony lalàna hitantsika ireny scandale financier samihafa ireny tsy misy bedany ataoko ty mbola mitazona nandraikitra amin'ny ministra voatonontonona ny filohan'ny CCO ohatra ao anatin'izany retraka zany hoe zany hoe misy zany ambony lalàna zany amin'izao fotoana dia misy ao ambany lalàna rehefa tsy tiany zareo zany le olona dia ambany lalàna rehefa miaraka amin'zareo le olona dia any ambony lalàna ka le tany-tandalàna mihitsy amin'izao fotoana izao voatotohana ary zay tany-tandalàna voatotohana zay misy fetraikany zay ny fifandraisantsika iraisam-pirenena satria tsy atokisan'ny mpamatsy volontsika tsy atokisan'ny ny olona zay mety hitondra ny volonantsika hoe ahodina eto Madagasikara zany daolany zany hoe tany-tandalàna ve tsika so tanana totakely raha tanana totakely tsika dia efa zay zany le izy fa raha tany-tandalàna tsika tsy ohatran'izany no fitatana tany-tandalàna fa etsika maranana ny vaovao amin'izao alina izao dia ity tranga hafakely tsy dia fahita firy ity vehivavy iray teratany kanadiana no nanapa-kevitra ny amerina ireo karazan-javatra nangalariny tao Pompei tany Italia rehefa trapahoriana mafy vokatra izany araka ny vaovao niparitaka tamin'ny tambazotra sosialy io maraina io mialy rary nombany tahiriny aina nanenina tongotra matanana izany no azo ilazana ny tsy vehivavy teratany kanadiana iray 70 taona nangalatra karazan-javatra maro toy ny tela mozaika, sombokazo sarobidy ary sombo-tsiramika tany Pompei toeram-pandevenana tamin'ny taona 770 ary lasa toeram-pitsangatsanganana iray manana ny tantarany no sady misarika mpizahatany maro any Italia. Nambaran'io teratany kanadiana io
araka ny tatitra tao amin'ny tambazotra an-tserasera iray androany fa 5 taona tsy aoriana izany hoe nanomboka ny taona 5 nanaovana izany fihetsika izany nandritra ny fitsidiana nataony tany an-toerana novoan'ny omamiadanony indromy antaona izy feno hery ratso izy ireo zavatra nalainy antsokosoko sy nentin'ny nody nanaraka azy ireo. Araka ny tatitra hita tao amin'ny tambazotra an-tserasera io hatrany dia manantena ny hazo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ity vehivavy ity ary maniry ihany koa ny tsy ampitahan'ny ozona any amin'ny fianakaviany sy any amin'ireo zanany. Nanapa-kevitra ny amerina ireo entana tany amin'ny toeram-piaviany moa ity teratany vahiny ity tao ariany io arety mandoza nanjoa azy io. Raha ny voalaza ihany koa dia tsy voa ity vehivavy ity no nanao io halatra io. Nisy mpizahatany hafa ihany koa mantsy nijoro vavolombelona sy ny tantara fa narary mafy rehefa nangalatra entana tao amin'ny toerana manatantara io. Isan-taona moa dia manao tatitra mikasika ny halatra sy ny zavatra very tao Pompei ireo tompona andraikitra any an-toerana. Ety ampamaranana dia ho ampatsahiviko kely ianao fa hoarahinao tanaty aorianany vaovao ny fandaharana l'intégrale itondrany Germano Menjanary sy tahiry aina aminao ny fananganana ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tany amin'ny faritra avaratry ny isan'izany ohatra Mahajanga, Antsohihy, Nosy be ary Ambanja. Fa izay ihany koa no mamarana ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika tamin'izao alina izao. Ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mankasitraka ny ekipa ny MBS iray manontolo ihany koa ny arana natontosa izao vaovao izao mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.